tamin'ny volana desambra 2024 teo tao amin'ny centre de formation Barefoot College tao Tsiafajavona, vehivavy 12 avy amin'ny faritra tsy tonga ny herinaratra eto Madagasikara no namarana fiofanana momba ny famokarana angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro sy ny fametahana azy izany isan-tokantrano sy eny amin'ny tranonjiro. Nandritra ny 5 volana ny faharetan'ny fiofanan'ireo renim-pianakaviana ireo. Dia ny anaranay moa dia momba ny énergie solaire, izany hoe angovo azo favaozina avy amin'ny herin'ny masoandro, izay mazava sady madio, tsy ohatran'ny hoe mampiasa solika misy fofona makarary, fa ity izany dia tsisy fofona sady mazava tsara ary tsy ho lany, tsy misy fahataperana. Fampianarana momba ny fanamboarana sy fampiasana solar lanterne na jiro fanala ary ny charge contrôleur no niofanan'ireo renim-pianakaviana. Hitantsika amin'izao ny fomba fampiasana ny solar lanterne na jiro fanala. Fahanana amin'ny alalan'ny panneau solaire kely mandritra ny tontolo andro ary maharitra mandra-paray ny andro rehefa ampiasaina. Ny charge contrôleur kosa dia mahavita mampirehitra jiro efatra. Mafy sy maharitra ireo fitaovana ireo ka afaka fitoanana ho any vao mila fanavaozana. Raha ny toetoetran'ny mpianatra izany jerena dia mifanaja aloha zahay ato, tena mifanaja. Ary ny fizotra fampianarana indray dia mandeha ara-dalàna ary tena maharaka mihitsy ireo, sady mimany ilay fampianarana tao. Dia zahay tato tsy dia jiro ihany aloha ny anaranay tato, fa nahazo traikefa ankoatry ny jiro, tsy ny piofana, hatramin'ny mpampiofana nahazo traikefa vaovao aby. Dia ohatra ny mahakasika ny fahasalamana, ny fiarahamonina, ny ara-pivelomana, ohatra hoe ara-pivelomana zany dia ohatra hoe fiompiana akoho, fambolena, karazana fambolena, voly avotra, komposta, ireny zany ataonay tao amin'ny fambolena. Dia ara-pahasalamana, resaka ny fahadiovana sy ny tsy tokony hatao, izay ny aby ny anaranay. Dia fifanajana amin'ny fiarahamonina, nisy nampiofana anay izay aby tato. Anisan'izany manokana ho estime mpiofana voasafidy avy any Osy-Belleville tao amin'ny fokontany Atafondro. Tonga tany amin'ny fokontaninay zegny Madagascar National Park, mitady vehivavy manomboka 570 taona hatramin'ny 80 taona zany safidindreo. Ka nanorotena zegny zay roa vavy, ka ny ekeny fokon'olo sady ny ekeny fianakaviana koa. Tonga teto Ambatolampy zay tamin'ny 2 juillet ka hatramin'izao naharitra ny 5 volana zegny fiofanana. Tsy jiro ihany zegny anaranay atao fa tao koa zay mianatra enerisy, mianatra fiompiana kogasy, noatsarena, mianatra momba ny fandrahoana sakafo sy ny sisa sy ny sisa. Ka vonona zegny zay sady tafita taminay zay ilay fianarana na ary antenainay fa ahitanay fahasoavana amin'ny fiainanay. Ary koa misy ohatra ny Barefoot College Mada zay sy Madagascar National Park nanoana zay. Vokatsoa hitako zegny raha tonga any aminay zay azava ny tanànanay satria tsy jiro zegny any aminay. Ny tombontsoa avinay aloha rehefa tonga dia zavatra mifanaraka amin'iny moa dia efa tombontsoa mahafinaritra zay. Fa saingy mbola tsy tonga aty moa fa dia zavatra ho azo atao zany dia ny zavatra mety zany dia efa nisy mpiofana moa aty ka raha dia efa isorina be dia be anareo fa tonga aty amin'ny toerana faritra izay ambanivohitra aty nareo dia
makasitraka makatelina tompoko fa dia zavatra sara ary mahafinaritra zay zany natongavako aty androany rehetra mavity izany andreno tena mbasambatra fa hitajiro mazava ety amin'ny tanà olo maro no mitady nefa tsy afaka no ny fasako tandalana tsy maintsy hoe tombontsoa reny tediavy ahoana moa fitiavana zany hoe tombontsoa any teny ny olona iza sahirana mikarakaraan'ireny sy manao azy zay indray zeny tsy mba ho zay mena tombontsoa indray zeny tsy ho faly fa ny fiainana manontolo maofeny sosara zay rehetra mavity izany andreno tena mbasambatra dia raha ny fahitana ihany io zany a fahainoanay ny feoam-pony isan-karazany dia faly izy ary mahafinaritra satria mba voalohany aloha dia misy zavatra mivoatra miova zany ny fahitan'ny tontolo iainany hatramin'izay sy nyzao dia indrindra moa fa le jiro zany dia tena faly be mihitsy satria miaina tamin'ny pétrole ny olona isan-karazany dia faly izy zay izy no fahitako azy tena faly zay faly misatra nandrana harazaye fatolisoa tiniriaye fahotose tinataunaye ny tanjon'ireo femme ingénieur solaire moa dia nitondra fahazavana ny faritra misy azy ireo.